les enfants qui ne comprennent pas le malgache, il y a la traduction sur FM 108.0. Ok, vavakesika Jesosy tompo tsy miova ianao maly sy anio mandrakizay lanitra sy ny tany ho levona fa miteninao ahatra mandrakizay okare am'izao androandroany zao mba ho tanteraky eto aminay koa ny pentekosta dia ny fandatsahanao ny afo masina ho ny fiangonanao zay anangana ny maty ho velona indray anome fiainana anay anome fibebahana anome finoana marina ka dia treo ny fitaovavahana ataonay eto Mazera da Jesosy ary tainy mpanomponao hitoriteny mba hiasany fanahinao mba hainao Andriamanitra ny hiteny amin'ny lalan'ny mpanomponao ary ome finoana izay amin'ny lalan'izany teny renay zany soraty eo am-ponay ho velona zany fanahy masinao anananay an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy anay eno mivavaky Andriamanitra eo mangataka amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy izahay amen oka omentsika ny ten'Andriamanitra araka zay voasotra amin'ny Jaona toko faha 5:10 Jaona toko faha 5:10 dia andiny voalohany hatramin'ny 1:11 Jaona toko faha 5:10 andiny voalohany hatramin'ny 1:11 toy izao nivaky ny teny amin'ny aran'i Jesosy Kristy tompontsika zaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra ny sampandrehetra ho amiko zay tsy mamoa dia isorony fa ny sampandrehetra zay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa efa mahadio raha teo anareo no ny tenako zay nilazaiko taminareo tomoera amiko ary zaho aminareo tahaka ny sampa tsy mahay mamoa azy raha tsy miray voaloboka izy dia toy zanoko ianareo raha tsy miray amiko zaho no voaloboka ianareo no sampany zay miray amiko ary zaho aminy dia mamoa be izy fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na ina na ina raha misy tsy miray amiko dia renany velany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angona izy ka tsy mpenaty afo dia ho may raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teny dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany zany no ankalazana ndraiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo tahaka ny tiavany ndray ahy no ny tiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako anareo raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka nitandremako ny didiny ndraiko sy nitoerako amin'ny fitiavany zany zavatra zany dia fanazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo ray masina ho manomasina famarinana fa ny teninao no famarinana amen ry fiangona malala ao aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika amen miarabantsika rehetra noho ny fatratranatsika ny andro pentekosta ny andro pentekosta moa asaho androany eny mbo nahitan'izay lehibe na pasteurna zay ke zany moa zany ty pentekosta ty araka ny texte eto zany dia tena andro ny pentekosta tamin'Israely tokoa ny lasany fanamasina teto satria ny voalaza hoe rehefa tonga ny andro pentekosta ty fitoerana ray izy rehetra dia andro karazana pentekosta tamin'ny andro n'Israely koa zany tany Palestina zany no nisy eo an'ity zavatra pentekosta kalazaintsika ty ny pentekosta tamin'ny Israely moa dia toy zao raha avy any Egypte zany ny Israely nafan'Andriamanitra fanandevozana dia tonga teo tendrombohitra Sinay dia teo zany Andriamanitra no nidina teo an-tendrombohitra Sinay dia nanolotra Mosesy izy vato fisaka anankiroa nisoratany ratsakan'Andriamanitra dia no manao hoe zany ve mba misy paster tena misy tokoa ka Andriamanitra nidina izy nanome ny vato fisaka dia nisoratany ratsakan'Andriamanitra na hoe paster Andriamanitra ve mahay manoratra dia mahay izy ka hain'Andriamanitra mihitsy ny manoratra ary hainy aby fitenitsika rehetra ny fitenitsika rehetra rehetra dia hainy daholo Jesosy mahalala daholo ny tenitsika rehetra ary ny hevitra tsika rehetra dia fantany daholo ny asatsika rehetra dia fantany daholo tsy misy zavatra tsy mihanjahanja sy tsy miharihary eo mason'i Jesosy olona rehetra fantany daholo zavatra rehetra miseho eto an-tany fantany daholo zany ka tamin'izany fotoana zany Andriamanitra nanome ny 70 hitandrema ny Israely nafantavana fozana izy
omena discipline izy ary rehefa aveo dia orona taberina kely omena fivavahana izy Andriamanitra hitoetra eo ampovoan'ny olona rehefa aveo. Fa amin'izao androtsika kehitriny zao kosa ny Pentekosta dia ny filatsan'ny fanahy masina. Tamin'izany andro zany fankarazana Pentekosta zany koa latsahany afo masina tamin'ny mpianatra ny Jesosy ary niteny fiteny tsy fantatra izy rehetra, nanasitrana ny marary ny mpianatra, nanao batisa misy 3 arivo farafaratsy natao batisa tamin'izany andro zany. Isika androany moa dia nanao batisa koa ny olona anankiray. Fa ny batisa dia andraisina ny fanahy masina, andovanao fiainana dia tsy maty tsony ianao fa manana fiainana mandrakizay ianao no batisa raha mino ianao. Ka ny Pentekosta zany dia filatsahan'ny fanahy masina. Niasa mandrakariva ny fanahy masina tamin'ny tantaran'ny fiangonana. Tsy mbola nitsahatra ny asan'ny fanahy masina tamin'ny asan'ny fiangonana. Raha tanantsika Madagasikara moa zany dia ireo asa-pifoazana marobe tany amintsika tamin'ny lalan'ny Soanambo, tamin'ny lalan'ny Kodizany Daniela, tamin'ny lalan'ny Ravelonjanahary, tamin'ny lalan'ny Mamanelava no sia ny asan'ny fanahy masina. Rehefa latsaka ny afo masina dia be ny fagagana ataon'Andriamanitra, sitranina ny marary, atsangana ny maty. Tsy hoe ny maty finoana fotsiny ny atsangana fa nefa maty mihitsy no atsangana. Atany Ankarimalaza misy anankiroa mihitsy efa maty dia vavaka nampitsangana anazy, natsangana tamin'ny maty tamin'ny vavaka. Asany afo masina zany. Zava-dehibe ny fahatongavan'ny fanahy masina satria io no hiasa amin'ny tenin'Andriamanitra. Taloha ny lalàna dia soratana tamin'ny vato, fa amin'izao kosa ny lalàna dia hosoratan'ny fanahy masina amin'ny saina, hosoratan'ny fanahy masina ao am-po, ary ny anoratan'ny fanahy masina aminazy dia ny tenin'Andriamanitra. Ka zay tsy mahay ny tenin'Andriamanitra aza manantena mihitsy hanampinoana, aza manantena mihitsy hanana fiainana, satria amin'izay isian'ny tenin'Andriamanitra torina sy ambara no isian'ny fanahy masina miasa, isian'ny fanahy masina manoratra finoana ao anatinao. Ary zavatra tsy tratry ny sain'olombelona zany fa tsy ny heriko na ny saiko ho ny artikla 7 fanakepina antsika naezako mino ny Kristy manatonazy fa ny fanahy masina no nitaona tamin'ny filazantsara. Zay ny fanakepina antsika. Fanahy masina nitaona tamin'ny filazantsara, nanazava tamin'ny fanomezany, nampaharitra ao amin'ny fiangonana. Fanahy masina koa no mitaona antsika tsirairay avy nanome finoana antsika ary nampaharitra antsika amin'izany finoana zany. Ary rehefa maty koa isika, satria efa maty ihany moa isika dia olona tsy manam-pinoana moa dia olona maty. Fa ny velominy isika velom-pinoana. Ary rehefa levona koa no any am-pasana, ka efa tonga vovoka ka tsy hita tsony, dia mbola tsy tapitra ny asan'ny fanahy masina fa mbola atsangana avy amin'ny maty koa ianao. Eny fanadia nodorana azy ianao na nohanina atao sakafo azy ianao dia tsy asaky ny asan'ny fanahy masina hitsara anao zany amin'ny andro farany. Mety misy manao hoe doro aho amin'izay dia tsy ho tsara n'Andriamanitra, na hodorana azy anao tsy asakana hitsara n'Andriamanitra anao zany. Fa namoron'Andriamanitra zao tontolo zao dia tsy tamin'ny materialy hita maso na zavatra fizika fa atao hoe création ex nihilo, famoronana amin'ny zavatra tsy misy. Miteny Andriamanitra dia ary zany, mandidy izy dia mitoetra mafy zany. Andriamanitra manao zavatra tsy hoe efa misy ny zavatra ka transformen'Andriamanitra, tsy zany. Miantso ny tsy misy ho tonga misy izy, ary manangana ny maty ho velona indray izy. Asan'Andriamanitra no lazaina tahaka an'izany. Ka na dia fa levonanao ka manao hoe hodoranao amin'izay tsy ho tratra ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tonga ihany ny anangana ny maty rehetra any amin'ny ranomasina, zay fa foana no midorana. Ary efa levona teny amin'ny tany satria ny tany nalalanatsika, ny tany iverenantsika, ary efa amin'ny tany indray efa levonanao no atsanan'Andriamanitra ho velona indray. Ka zava-dehibe ary ny asa fanahy masina fananganana ny maty ho velona. Dia ny olona tsy manam-pinoana moa zany tonga manam-pinoana. Zany moa dia olona tahaka anahy taloha dia tsy nanam-pinoana jetlizay ny ahy taloha. Nefa rehefa namindra fotamiko Andriamanitra, naheno ny tenin'Andriamanitra aho dia asan'ny fanahy masina nanam-pinoana, tonga mpiandry aho, tonga pasteur aho, asa mahagaga ataon'Andriamanitra zany. Ary tsapantsika rehetra koa moa zany, tsika zay tsy niny taloha nefa no fitarihan'ny fanahy, tsy zavatra psikolojika zany fa tena asan'Andriamanitra manangana ny maty ho velona na tonga antsika manam-pinoana. Ary zany dia tsy noho ny famarinantsika na ny fahasarantsika fa mahagaga ny fitiavan'Andriamanitra tian'ny olona tsy mendrika.
fidy olona tsy misy tokony hitiavana azy, mifidy na ny jola na ny mpangalatra na ny olona atao hoe tsinitsinina amity fiainana aty dia tian'Andriamanitra izy antsony izy avoazina izy ataony olom-baovao izy tonga mpandova fiainana izy. Zava-dehibe ary ny asan'ny fanamasina izay hampisy finoana ny famonjena vitan'i Jesosy ho antsika teo amin'ny azo fijaliana ka hiantsony ny fanamasina atsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay zany io tenin'Andriamanitra io raha tsy misy asan'ny fanamasina dia tahaka ny lettre morte, tahaka ny hoe teny maty ihany, dia tsy tahaka ny teny rehetra, tahaka ny littérature ihany ny baiboly raha tsy misy asan'ny fanamasina. Fa ny ahatonga anao ateraky indray na fosina na teraky indray nandray finoana, nanana saina vaovao, nanana hevitra vaovao, nanana programma vaovao, nanana actualité vaovao amin'ny fiainanao, nanananao fanantenana zany rehetra zany dia tsy amin'ny herinao na ny fahaizanao fa asan'ny fanamasina zay niasa tao fo mahagaga tao anatinao nahatonganao famorona vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy zany. Ka zava-dehibe tokoa ny asan'ny fanamasina, miasa finoana ao anatintsika tahaka an'izany, miasa fibebahana ao anatintsika tahaka an'izany, mahatonga fitiavana ao anatintsika, fitiavana n'Andriamanitra moatra ny zavatra rehetra, ary fitiavana ny namanao, fitiavanao ny fahavalonao, dia mahatonga anao koa manam-pitiavana hananasa tsara, be asa soa anao, olona mino dia tena be fitiavana, tena olona be fiantrana, fanavozana sy fiteraham-baovao tanteran'ny fanamasina amintsika daholo zany. Raha tsy misy ny fanamasina dia tsy misy fiangonana ny orina teto an-tany. Raha tsy misy ny fanamasina dia efa ela lozantsika ny fiangonana. Izy manolo hipetraka ato, zany Jesosy zany tsy tamaso. Ny tsy mba teto Andriamanitra ray namangy antsika teto, tsisy olona nivavaka teto raha tsy teo ny fanamasina. Fa ny fanahin'i Jesosy sy ny fanahiny iray miasa amin'ny fiangonana, mitarika anao, mampahery anao, mibitsika aminao, manome fibebahana aminao, manome tahotra anao, manome fatokena anao, manome horohoro anao, manome fiadanam-po anao. Asan'ny fanamasina daholo zany mitaiza anao mahatonga anao haharitra ny fivavahana kristianina. Ary raha mila oreraka sy okivy anao dia ampaherezina anao, ampatanjahany anao. Raha mila ny asi anao dia ampivereniny anao, ary rehefa maty anao dia atsangany indray anao. Ka inona ny mahatonga an'izany? Satria ny fanamasina dia ampitoetra an'Andriamanitra ao anatinao. Zay zany, tena ao anatinao Andriamanitra, tena mipetraka ao aminao Andriamanitra. Araka zao ny teny Jesosy manao hoe, Jesosy namarika anao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho ty azy, ary ka ao aminy izahay ka onona ao aminy. John 20:7. Honona ao anatinao Andriamanitra, tahaka ny joary zao atao batisa androany, mipetraka ao aminy Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina. Tahaka ny olona misy tromba, misy devoly, mipetraka ao aminy ny devoliny, ao apetraka ao amin'ny devoliny. Ary misy olona manana devoly, olona manahelohelo, olona miavonavona, olona manandra-tena, olona miteny rasy, tena mipetraka ao amin'ny devoly, ka sinagoga ny Satana tokoa izy. Fa ny olona zay efa nandray ny fanamasina dia na mipetraka ao amin'ny Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina, ka efa velona izy, ka na dia modimandry izy dia efa tsy maty intsony izy fa efa manana ny fiainana mandrakizay izy. Ka noho zany dia misy zavatra anankiroa ny asa lehibe tao amin'ny fanamasina, dia miasa finoana ao anatintsika izy, ary mampisy ny présence n'Andriamanitra izy ao aminao sy eto amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ka mampisy ny fanatrehan'i Kristy. Ka ny favahantsika zany tsy histoire fotsiny, tsy zavatra révolu, zavatra efa lasa, fa tena misy contemporanéité, tena zavatra momba ny ankehitriny, sa eto amintsika Andriamanitra no ny asany fanamasina. Eto Jesosy manatrika ny fotom-pavahana, na tsy hitanao azy izy dia eto Andriamanitra no ny asany fanamasina. Ka zava-dehibe tokoa ny asa fanamasina, ka amin'izany mitona antsika amin'ny filazantsara izy, ary mampisy grefy antsika amin'ny vatan'i Jesosy. Ary momba n'izany indrindra ny tolotentsika amin'ny tian'androany ity, zay ilazan'i Jesosy Kristy tenany fa izy no voaloboka, na hoe fototra ny voaloboka, na tena vatatena ny voaloboka. Ny voaloboka manana sampany, ary ny mpamboatra voaloboka dia zao esoriny dolo ny sampana tsy mamoa rehetra. Zany moa dia ataony amin'ny mois de mars io ngamba zany avril io ngamba izy manao zay, esoriny dolo ny sampana tsy mamoa rehetra, fa
izy efa mana spécialité momba zany de fa hoe tia mamoa de tsy esoriny azy tsy esoriny de malazo a dia rehefa malazo de dorana amin'ny afo de may izy ka misy koa zany a alainy koa ny sampanafa de greffeny amin'ny voaloboka anaovany greffe koa dia mamoa be izy ny zavatra kendrena amin'ny vigna moa zany na ny tany voaloboka de izy hamoa zay zany tena kendrena amin'ny vigna fa raha ny vigna anao a tsisy hoe tsisy vokatra de tsisy ilana anazy le vigna aleo ngotana dao le voaloboka de soloanafa ndray rehefa hoe fa ny kendrena amin'ny tany voaloboka de izy hamoa ary zany no kendren'Andriamanitra koa amin'ny fiangonana ny fiangonana no tany voaloboka Andriamanitra voly nambolen'Andriamanitra io no voatantenan'i Jesosy ary Jesosy no lohany ka zay zany ka mahatonga antsika tafaka amana amin'i Jesosy a de ny fanamasina ny lalany ten'Andriamanitra no ny greffe antsika ao amin'i Jesosy ka isika na dia maro aza dia tena ray ihany fatatena ray corps ray ihany isika ao amin'i Kristy de vatan'i Jesosy Kristy isika ka tafakamana ho aminy noho ny fanamasina amin'izany andraisan'i Jesosy Kristy antsika tamin'ny ten'Andriamanitra zany de nino isika nibebaka isika ary tonga olom-baovao isika ary ka nytereto manao hoe efa madio raha teo ianareo a no ny teniko zay nalazaiko taminareo ny tenin'Andriamanitra no nampadio antsika io no nampisy finoana atsika io no nampisy fibebahana atsika tsy avy miheritsika zany tsy avy finiavantsika tsy avy fahaizantsika fa ny fanamasina ny asa tamin'ny alalany ten'Andriamanitra nampiova ny fontsika nampiova ny fanantsika ka lasa madio isika satria ny ten'Andriamanitra no mampadio antsika ary maro samihafa koa ny nadiovan'Andriamanitra atsika ary efa tonga zanak'Andriamanitra anao a be de be koa ny asin'Andriamanitra aminao mety mandalo fotoana sarotra anao amin'ny fizaham-toetra mety mahazo kapoka anao mety mafimafy ny zava-tonan'Andriamanitra anao satria hiasa aminao amin'ny alalan'ny lalàna Andriamanitra rehefa lalàna no miasa dia mampihorohoro zany mampitahotra zany tena mahatonga horohoro sy tahotra ao anatinao ny olona iasan'ny fanamasina amin'ny alalany lalàna satria tsy ny filazantsara fotsiny isan'ny fanamasina fa miasa amin'ny lalàna izy de tena tsy tafandrimandry ianao ohatra hoe niady tamin'ny namanao anao ka niasan'ny fanamasina ao matsiaro anao fa diso anao niasan'ny fanahy anao hoe maty aho fa nampalahelo ny namako aho tsy apetraka ny fanamasina anao a raha tsy mifona amin'ny namanao ka miteraka tahotra sy ororo ao anatinao koa niasan'ny fanamasina ka niasa fanamasina koa mety hiasa filazantsara ary zany indrindra ny tena iasany raha teo dia mitondra koa fampinonana amin'ny fiainanao ka na atao hoe mety marary ianao na mahantra ianao na matsiaro mandalo vetivety amin'ity fiainana ty fotsiny ny fiainanao de mahita fampinonana be ianao tena olo kalma be amin'ny fiainana anao a satria nampisy fampinonana ao anatin'ny fonao ny fanamasina zany mahatonga ny kristianina mazava ny tareny zany mahatonga kristianina tsy mba olona manompanompa tahaka ny olona sasany fa kalma izy a na de misy mitena raha tsy azy azy satria olona tena matoky izy olona tena manana assurance amin'ny fiainana izy olona misy fanantenana izy misy espoir izy misy programme misy tanjona tratrariny de ny lokany fiantsoan'Andriamanitra any ambony a no tratrariny ka matateraka ny fiazakazany amin'ity fiainana ty izy a ary tsara ny fiafarany a satria miafara ny fiadaram-po izy satria no niasa ny fanamasina zay efa namela ny helony zay efa nampionina azy a zay efa mpanantena azy a dia olona manana assurance sy manana fiadanana izy mety tsy manana inina amin'ny fiainana izy a mety olona ambany indrindra amin'ny fiarahamonina izy a fa tena olona misy fahendrena olona tena mazava saina manana clairvoyance ny kristianina io na dia mana doctorat aza na olona agrégé my fianarana aza mety olona tsy nianatra akory a maresy azy amin'ny fahazavan-tsaina satria ny saina hoe ny fanamasina tena mampisy fahendrena mahagaga mazava ny sain'olona iasan'ny fanamasina ka na tsy nianatra fizy tena olo misy fahendrena tena mahagaga ny saina anana zany olona zany ka azohoana manana zany rehetra zany ho Jesosy a de Jesosy ihany no andraisina an'izany satria Jesosy no fototry ny voaloboka avy aminy no hiavian'ny sève rehetra na hoe ny rano rehetra mampitsiry ny rantsany rehetra fa raha tsy misy an' Jesosy manome aina ny tahony voaloboka dia malazo izy ary am'izany
miasany zany hoe aina avy amin'ny voaloboka zany dia asany fanahy masina zany zay miasa amin'ny ten'Andriamanitra ka azoana manany zany dia ny fitoerana amin'ny Jesosy aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray voaloboka izy dia toy zany koa nareo raha tsy miray amiko zany voaloboka ianareo ny sampany zay miray amiko ary zaho aminy kosa dia mamoa be izy fa raha misaraka aminy kosa ianareo dia tsy mahay manao na ina ny fikamanantsika amin'ny Jesosy dia amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra raha tafasaraka aminao io ten'Andriamanitra io ka sain'olombelona no mitariky ianao dia tena maty tanteraka ianao tsy manana fiainan'Andriamanitra ianao ary tahaka zany ihany ny fiangonan'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra dia maro karazana any amin'ny fiangonan'Andriamanitra zany dia tahaka ny olona mpanarato rehefa manarato io zany isan-karazana ny trondro azo rehefa manarato rehefa tonga ao an-tarety moa zany dia sarasarana izy izay tsara no alaina ary ny ratsy no ariana zany moa dia tahaka ny olona mamboly raha ty frantsa moa zany dia tahaka ny olona mamboly blé rehefa mamboly blé zany i moa katekista rehefa mamboly blé zany dia blé fotsiny azo sa misy zavatra hafa koa iny blé fotsiny viaso misy karazana hafa koa amintsika reo non tsika zany tsy mitady devokotra fa rehefa mamboly azy dia misy zavatra hafa maniry koa miaraka amin'ny blé ino azo maniry tahaka zany koa fiangonana io zany dia misy atao hoe vary misy koa atao hoe tsy parifary dia zavatra tena manahirana zany ny mpivavaka io zany tsy dia hoe any Jesosy daholo izy rehetra fa mifangaro ao zany ny vary sy ny tsy parifary tahaka ny hoe ny tahony amin'ny voaloboka misy sampany amin'ny mamoa ary misy sampany tsy mamoa ka ny sampany tsy mamoa dia kapaina dia esorina satria mandany hery ny taho voaloboka fotsiny izy dia malazo dia may izy ary tahaka zany koa ny mpivavaka iny tahaka zany koa na ny pastora aza tahaka zany koa na ny mpiandry aza dia tahaka zany misy ny tena olon'Andriamanitra ary misy ny mpiatsara velatsika misy tena olona feno ny fanahy ary misy olona koa tena sinagogany satana na dia olona manandraikitra amin'ny fiangonana azy ka tahaka an'izany mila fitandremana ny fivavahana oka tsy atoky tena rehefa mivavaka fa zava-dehibe ny fandinihan-tena na pasteur azy izy mila mandiny tena ny olona mila manao recul kely amin'ny fiainana mieritreritra tsara ny fiantsoan'Andriamanitra anao ny fifidianany ianao manaona tsara ny relationao amin'ny Jesosy ahoana ny antsony ianao manaona ny fiainanao manaona ny fitomboan'ny ten'Andriamanitra ao anatinao manaona ny farisianao manompo an'Andriamanitra ao manaona ny fitiavanao an' Jesosy ny fatokisanao an' Jesosy ny fatahoranao an' Jesosy satria misy mananarina ho velona kanjo maty ihany tahaka ny hoe maniry be ny voaloboka ary maitso tsara izy amin'ny volana marsa sy avrily io nefa misy sampana tsy mamoa mandravina fotsiny ary iny dia tsy maintsy ho kapaina dia atsipy anaty afo dia dorana ary zany koa ny manjon'olona amin'ny andro farany ho maro ihany ange ny pasteur tsy voavonjy amin'ny andro farany zany dia azo antoka loatra zany ho maro ihany io pasteur io tsy mba hita fiainana tena ho azo antoka loatra zany ka noho zany ry havana zava-dehibe koa ny fitomboantsika amin'ny ten'Andriamanitra ny mampitombo ny ten'Andriamanitra ao anatsika sy mampitombo ny toe-panahy araka n'Andriamanitra ao anatsika fandrao ianao mananarina ho velona ihany nefa maty ihany ary zany ange dia tahaka tamin'ny andron'i Jesosy ihany io Jesosy nipetraka tao Kapernaomy nipetraka tao Nazareta ao Jesosy mitoro teny isan'andro ao Jesosy manao fagagana isan'andro anga nibebaka ny olona tao Kapernaomy tao tsy raha nibebaka ny olona tao ary zany ane tsy hoe rehefa mitoro teny ny pasteur isan'andro ka hibebaka eny ny olona misy olona mandeha fahazarana fotsy amin'ny tenin'Andriamanitra io tsy raha tafiditra ao anatin'ny fony ao ny tenin'Andriamanitra io dia tahaka ny rano atodroka ny volon-gisa ny tenin'Andriamanitra tsy misy fampandrosoana ho anazy akory ny tenin'Andriamanitra io tandremo zany ry havana sarotra any ny mivavaka tena sarotra ny mivavaka tsika manao hoe mora ny mivavaka tsy raha mora any ny mivavaka io marary ane ny mivavaka io satria fandavantena ny fivavahana tsy maintsy ho maty indray ianao vao velona indray ary tsy maintsy manaiky ho adala anao vao hendry indray
tsy maintsy manaiky ambany tahaka zazakely anao ho lehibe mifanjakan'andriamanitra anao tsy raha morany eny mivavaka fa ilana fandavatena ka rehefa nitoriany jesosy zany tao kapernao tao tamin'ny voalohany izy dia marobe ny mpianany rehefa nitoriany jesosy kristy dahola matery ny lalana makana fiainana dehibe ny hemitra ary io ane na dia fa teo ary ny mpianatra jesosy kristy io ane mahazo fampianarany isan'andro mahita fagagana ataony jesosy isan'andro dia tao enange jodasy iny dia tena fiasan'ny devoly tsy raha nibebaka ny jodasy io nefa dia isan'andro mahita fampianarany jesosy isan'andro mahita toroteny mahita fagagana ataony tompo ho anao hoe dia tsy mba nibebaka ve jodasy io nahita fagagana ataony jesosy nandeha teny ambony ranomasina jesosy nanganefa ny maty tao ampasany jesosy nanao fagagana dia tsy natahotra tomasy izany moa jodasy io dia tsy natahotra izy ka efa mafy ny fony a no ny asan'ny devoly ny asa tao anaty ka tandremo zany io a na dia maheno toroteny ianao ka tsy manomana ny fonao tsisy dikany ary misy olona manamafy ny fony ane amin'ny fiangonana io a na dia mazava hoe toroteny ny pastera io tsy raha mampiova azy ane io a tandremo zany ho tonga ny andro farany itsarany tompo anao a dia tena tsipa amin'ny helo anao tandremo zany fa ny tompo dia mampianatra anao ny tompo manasitrana anao ny tompo mampahery anao mampandroso anao omeny anao ny fanahy masina ary ny fanahy dia raisin'izay manirany zany ka ilazanao andriamanitra mba manirany zany aho omeo aho azavela aho ho boka amin'ny faratsiany toetrako aho fa oka re ny fanahy hitaridalana marina rehetra ary raha misy toem-panahy atao anatiko mbola tsy sitrana andriamanitra fa maro karazany any manko ny aretitsika fa samy hafa ny aretitsika samy mana ny aretiny dolo ny ola rehetra dia mangataka isika sy mitaraina mba hositrany ny fanahy masina fa misy olona masiaka dia mila fanasitranana amin'ny asan'ny fanahy masina misy olona tia tena tsy mety mba lahelo namana izy na dia mahantra be ny namany tsy mety honena ny namany aretina zany mila fanasitranana avy amin'ny fanahy zany misy olona mandenga tsy sevitra tsy azo enona misy ny raisany be dia be ny raisany ary an'io dia kely fotsiny marina amin'ny raisany efa olo mivavaka ny izy a dia tena kristianina io aretina koa zany rehetra zany isan-karazana ny aretina mahazo antsika ka milazanao hoe salama aho salama vatana fa ny fanahy tsy salama ary zany a ny fiangonana tahaka ny hôpitaly lehibe tahaka ny betesita ngezabe ny fiangonana iantsoan'andriamanitra ny mpanota iantsona ny marary hanomaizana fanasitranana sy fanavozana dia manamboatra jesosy mandratsana anao izy tahaka ny atao misampana voaloboka rantsanany zay tsy mamoa anatinao a ary amboariny ianao a mba hamoa bebe kokoa fa ny voaloboka dia tadiavanao voa izy ary araka zany koa ny fiangonan'andriamanitra ny fiangona dia be andraikitra ny kristiana ny fidin'andriamanitra dia manana andraikitra lehibe mifiainana izy ny maha kristiana anao dia olom-boafidy nantsony jesosy ianao omeny andraikitra anao dia ataony mpiara-miasa mahatoky ianao na iza ny fidin'andriamanitra fanjakany dia ataony vavolombelona amin'ny fiainana atsagnan'andriamanitra hanana vokatra ka noho zany a dia be ny andraikitra anananao satria velona anao ny atao hoe velona dia manana aktivité ny atao hoe velona dia metsiketsika fa raha tsy metsiketsika ianao a tsy mana aktivité mahakristiananao anao dia matyany ianao a amampianatra anao fa ny olona zay fa mino a dia velona izy satria ny firaisina amin'ny kristy dia nanome fiainana azy a ary azoan'ny miasa zany amin'izany rehetra zany anefa dia be fahavalo anao tena be fahavalo anao ny fahavalonao voalohany a dia ny sainao ny raisonnement anatinao tandremo ny raisonnement anao fa raisonnement n'olombelona ihany zany mety tarafiny ty fiainana ty ihany zany raisonnement tsy etana fiainana zany tandremo zany ny raison sy ny finoana tsy miaradia tandremo so dia mitoka amin'ny fahaizanao ianao a ka hanimba anao zany ny fahavalonao dia ny tenanao ny fahatatena fa ny sitraponofo dia fahafatesana fa tsy ahitanan'andriamanitra ny sitraponofo fa raha ny feo nofonao ny henonao a dia tena hivarina amin'ny helo ianao ny fahavalonao dia ty fiainana ity izao tontolo zao mamirapiratra ity izao tontolo zao dia manome vonahitra ny tenany firerehana fiavonavonana farandratatena no saina zao tontolo tandremo zany tsy miaradia amin'i jesosy kristy zany fa
atao amin'ny fiangonan'i jesosy dia ny fitiavana no ambony indrindra ary zay miara-dia amin'izany dia fanetretena no miara-dia amin'izany ka ny fahavalonao dia ny devoly ny fanaratsy eny amin'ny rivotra makafana ianao amin'ny fomba rehetra be dehibe ny programme devoly anombananao be dehibe ny saina tolony ianao fataro tsara ny feo tonga aminao isan-karazana ny feo tonga amin'ny sainao dinio tsara zany feo zany eo avy amin'ny Andriamanitra ve zany avy amin'ny tenin'Andriamanitra ve zany sa feo mamitaka zany feo ny fahafatesina zany feo tsy ahitako fiainana zany ka every tsara zany be ny fahavalonao ka noho zany dia mila mpiandry atsika Jehova raintsika izy no mpiandry atsika izy no mpanamboatra ny tany mboloboka dia dioviny ianao amin'ny tenin'Andriamanitra dioviny ianao mifanamboarana rehetra metezanao hamboarina metezanao handray ny fanasitranana omen'Andriamanitra ray anao ka meteza hitoetra amin'ny Jesosy raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo zany da zao antsika manatona an'Andriamanitra ray dia ny firaisana amin'ny Jesosy tonga mpianatra ny Jesosy Kristy ianao Andriamanitra ray tian'i Jesosy ka manome ny zavatra rehetra ho an'i Jesosy Jesosy koa tianao ka manome anao ny lanitra rehetra ho lovanao ary ny fitiavan'i Jesosy Kristy ianao a ny azoanao manatona Andriamanitra rainao ka azoanao mivavaka sy mangataka ary ninina angatanao mirainao amin'ny anaran'i Jesosy dia azonao zany ary efa omen'Andriamanitra anao zany fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra zany a hatonga anao zany hamoa be rehefa mamoa be anao a dia voninahitra Andriamanitra zany zany ho karazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra anareo tahaka ny tiavany ray ahy no nitiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako ianareo ary ny fitiavana ahoana moa ny fitiavana ianao milaza tian'i Jesosy ny atao hoe fitiavana dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra zay ny fitiavana zay tian'i Jesosy a dia mitandrina ny didiny ianao milaza tian'i Jesosy a nefa anao tsy mitandrina ny didiny dia mpandenga ihany zany fa zao ny tenin'i Jesosy raha tia ianareo a dia hitandrina ny dido zao ny 1:20 zany a 5:50 ary ny 1:20 koa manao hoe zay manana ny dido ka mitandrina zany a dia izy no tia ary zay tia no tiany raiko ary zaho tia azy ka iseho aminy raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko tia azy ary akao aminy zay ka onina ao aminy zay sy tia dia tsy mitandrina ny teniko be dehibe ny teny tompo manao zany a dia ny mivavaka dia tsy ampy ny mivavaka fotsiny fa tsy maintsy mila mitandrina ny tenin'Andriamanitra sika dia tandremo ny tenin'Andriamanitra ahitaonao fiainana fa asa misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa fiainana ho anao zany ataovy zavatra sarobidy indrindra amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra mazotoa mamaky azy mazotoa mandinika azy mazotoa miara-mivory amin'ny fiangonana mihaino ny tenin'Andriamanitra fa mizany isan'ny fanamasina miasa dia mampisy finoananao fa ny fimon'olona masina tahaka an'izao a ny toerana voafidin'Andriamanitra hanomezana fanomezana fahasoavana hanomezana ny finoananao ho tahinana ianao ahatra hitoetra amin'ny Kristy tomponao a ho beny ny vokatra ho azon'Andriamanitra avy aminao a no ny asany fanahy masina ka rehefa tonga ny fotoana farany dia tsy sanamenitra ianao a dia ho tanteraka aminao zany amin'ny andro fara manao hoe ny mpanompo tsara sady mahatoky a mahatoky tamin'ny kely ianao a dia ho tendreko mpanapaka ny be ianao a midira amin'ny fifalian'ny tomponao ianao voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina Andriamanitra ray maro zay mitaro indrindra ka ho mandrakizay vavaka asika tompo Jesosy eo misaotra anao zahay nany amin'ny teninao fa sarobidy loatra zany ny volafotsy sy ny volamena dia tsy hitovy lanja velively amin'ny teninao sambatra ny olona zay mitombo finoana amin'ny teninao amin'ndraha fo zahay Jesosy eo mba tsy heny foana amin'ny herinay zay a oka reny fanahy masina ny asa finoana tahaka tamin'ny andro fahiny mandrakariva rehefa nilatsika ny afo masina bebaka ny olona tomany ny olona verina amin'Andriamanitra ny olona ary dia nazoto hanompo an'Andriamanitra ny olona fazavaina foana ty fotoanandroany ity Jesosy fa hiasao ny fiangonanao jereo ny tsirairay amboaro ny tsirairay arokanao Andriamanitra ray mpanamboatra ny tany mboloboka andrasana sampana rehetra zay tsy mamoa ary mba hamoazanay bebe kokoa dia tsaboy zahay amboary zahay sy trano zahay ary olo tanora anankiray atao batisa amin'ity andro androany ity oka ry anao fanahy masina o hitoetra ho aminy
ary omany sy amboary zany tovolahy zany voninahitry ny anaran'i Jesosy dia ho tena mpanompo mahatoka amin'ny fiainanrehetra ary ho mpiasa n'Andriamanitra izy. Ianao ny vavak'Andriamanitra mangataka aminao anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy izay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana fananasana. Amen.